Nitondra ny heviny mahakasika ity fikorontanan-tsaina ity ny mpitsabo ray avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka raha ny fanamariana nentin'izany tompona andraikitra izany dia maro ny antony mahatonga ny fikorontanan-tsaina ho an'ny olona iray andao enoantsika ty fanazavana ty. Io le fomba fiainana mihitsy zany le izy ny fomba fiainana na ny zany fitranga resahana reo hoe tena amin'ny zavatra tena hoe tsy takatry ny saina mihitsy zavatra miseho le fisainana olombelona zany lasa miova amin'ny resaka fiainana mihitsy andavanandro eo koa zany misy lafiny be dehibe mihitsy zany le izy misy lafiny be dehibe ny mahatonga an'le izy satria raha tsy teny fotsiny hoe amin'ny lafiny resaka hoe amin'ny fiarahamonina amin'ny lafiny resaka le firenenany ekonomika mihitsy satria raha ohatra ny betsaka ny firenena anankiray ohatra ny raisiko ohatra raha betsaka amin'ny firenena anankiray hoe betsaka ny olona tsy anasa raha zay zavatra zany dia zany zavatra zany efa mitarika zavatra hafa zany amin'le toe-tsain'le olona io koa zany resaka le mondialisation reny fantatsika reny misy le teknôlôjia vaovao le avo lenta reny amin'ireny koa zany ndaza misarika ny sain'le tanora na olona mihitsy zany hoe ve dia zavatra ty azo atao e dia ataony ny hoe ampiariny amin'ny fiainany manokana fa miresaka hoe ny fahasalaman'ny saina manokana dia zany izy hoe misy tena misy antony manokana zany izy misy antony na hoe olona zany ohatrany hoe voan'ny zavatra anankiray ohatrany hoe mistressé izy zany amin'ny fiainany dia amin'ny volazako teo hoe amin'ny resaka hoe amin'ny tena ohatrany hoe fanakaviany ary izy na nisy manokana ary misy déception izy ohatra misy zavatra hoe mahazo azy amin'ny maizy azy zany le personnalitény dia zavatra zany tena ohatrany hoe anisany hoe mahatonga zay zavatra zay fa araky volazako teo hoe tena misy antony tsy anankiray izy fa tena misy antony anankiray tena hoe betsaka zany ny fahitanay azy ministera dia hoe ny resaka prévention zay mihitsy zany amin'ny alalany ohatra hoe zao resaka hoe andresam-piainana ho an'ny fahasalaman'ny saina zao zany santé mentale fanitanana prévention ary tena zava-dehibe mihitsy zany prévention raha mandinikina ohatao zay teo tsy hoe ny ministère fahasalamana reny teo fa misy ministère hafa koa justice ministèren'ny population misy ministèren'ny hafa koa tsy maintsy zay sehatra rehetra zay zany miaraka amin'ny salà